Araka ny fanafatarana azy kosa dia natomboka androany ny hetsika Tsenan'ny Krismasy izay karakarain'ny Galerie Pacom ny Andranomena endy. Haharitra 2 andro moa ny hetsika ara-barotra, ny afa-po rehetra na ny kely na ny lehibe ireo rehetra mpanjifa tonga eny an-toerana no isan'ny tanjona ao anatin'ny fikarakarana ity hetsika ity. Amin'izao akatiky ny fetin'ny Noël izao dia mikarakara hetsika ho fanampiana ireo mpanjifa hisafidy ny fanomezana izay ho tolorany ho an'ireo fianakaviana sy ny namana ny Galerie Pacom etsy Andranomena. Azo anjara avokoa na ny kely na ny lehibe mandritry ny hetsika. Maro arak'izany ireo tolotra, isan'izany ny haingon-trano, ny akanjo sy ny fitafy ary firavaka isan-karazany. MARCHE de NOÊL izay natokana ho amin'ny mpanjifa te-hijery cadeau ho an'ny fianakaviana na ho an'ny namana ho an'ny olona akaiky zany amin'ity andro fety ity dia androany sy rapito manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny herina be dia be zavatra hita eto zany misy ny abo de la table, décoration, misy ny kilalao ho an'ny ankizy sady misy sakafo ao anatin'izay koa manao vide-grenier zay izany hoe ho an'ny olona te hijery zavatra hafa ny cadeau fa ho an'ny tonga dia mety ho an-trano dia misy koa. Anisan'ny nahasarika ny olona indrindra fa ireo ankizy ny fiarahana maka sary amin'ny dadabe Noely. Teo ihany koa ny fanaovana kisarisary sy maquillage na loko atao amin'ny tarehy. Ankoatr'ireo dia nisy ihany koa ny vide-grenier izay hetsika iray manomboka mahazo vahana ihany koa eto an-toerana. Mandritry ny vide-grenier moa dia afaka mividy ireo karazana entana efa nampiasaina fa mbola tsara ireo mpanjifa. Rapitso no mifarana ny hetsika eny amin'ny Galerie Pacom ary marihana fa tsy misy ny vidim-pidirana.